Alahady fahadimy manaraka ny PASKA. Iainantsika ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'ny Kristy. Saotra ny tompontsika nahazo zao alahady faharoa izao, ka hiderin'Andriamanitra isika ny amin'izany. Ny SALAMO 3:20, ny 15 hatramin'ny 19. Ho arahan'ny HIRA 7:75, ny 15:3. SALAMO 3:20 hatramin'ny 19. HIRA 7:75, 15:3. Hiderin'Andriamanitra isika hiaraka anao hoe: salamo nataon'i Davida fony tanan'efitra Jody izy. Andriamanitro, Andriamanitro, nitady anao fatratra, mangetaetanao ny fanahy, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no jereko anao tao amin'ny fiteranao masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany ny saorako anao, raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Toy ny vokotsoka sy tavy no avoko isan'ny fanahiko, ary ny molotro falifaly no ny fideran'ny vavako anao. Raha mahatsiaranao hoe ampandriko aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana alina, fa efa namonjy ahy ianao. Ary ao ambanin'ny aliko ny elatrao no iobiko, mifikitra aminao ny fanahiko, manoa anahy amin'ny tananao ankavanana. Amen. Tompo mitady anao fatratra izahay, mangetaetanao ny fanahinay, toy ny amin'ny tany maina tokoa sady mangetana tsy misy rano. Eny Tompo, izany ny vavaka sanatray anao, na dia mikatona ary ny fiangonana, fantatray fa eto aminay ianao. Koa miandrandra anao zay fa tsara ny aina ny famindramponao. Mideranao zay mankalaza anao raha mbola velona na tratra zao an'io zao. Raha mbola misy fofinaina mahavelona ny vavaorinay, noho ny fitiavanao, noho ny fitantananao narovanao tamin'ny ratsy, narovanao tamin'ny aretina, narovanao tamin'ny fahavalo. Indrindrandrindra koa fa ny fanahinay narovanao tamin'ny Satana, ka tsy remby ny Satana ny fanahinay, fa nividinao tamin'ny rahanao ka lasa zanakao, tapaka ny fandrika
afaka ny vorona amin'ny mahazanakao anay dia misaotra anao izay mankalaza ny manome voninahitra anao ko ankehitriny amin'izao andro voalohana amin'ny herinandro izao manamasina anay mba handray anao handray ny fahasoavanao handray ny teninao ka ny liturjia manontolo eo ambany fitarian'ny Fanahy Masina ko hainao Andriamanitra hitarika anay ahay manome voninahitra anao ahay ianao ny sitraponao ka hainao Andriamanitra no memboninahitra amin'izay rehetra tokantrano mandray izao fandaharana izao miara mivavaka n'aiza misy azy ireo koa hiatrehio feno izao fanompoana izao Tompo ho anitra kasitrahana eo masinao vavaka tsy aroaroaparatsiana satria fantatray fa eto afovoanay tsirairay avy ianao dia ianao le Kristy ilay nampiandranay hivavaka manao hoe Rainay hoe ZAVAMANENO ho masina menaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety amin'ny tany takana andandra nomena ny anina sazo anay ary mamelana elokay tahaka ny amilana izay miloko taminay ary izay mitorana amin'ny fakapana manafahany amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika hiomana amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Ny rafatelo sy telonjato ny andininy voalohany sy ny faharoa ny oraitsika dia hiroso avy hatramin'ny ny tompony anjara ao amin'ny famakiana ny soratra masina telo sy telonjato andininy voalohany sy ny faharoa. Teny soratra masina sika arak'izay hita ao amin'ny Genesis toko faraika amby efapolo andininy fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Genesis toko faraika amby efapolo andininy fafito amby folo andininy fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Rehefa hita izany dia izaho maika azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoy izy tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka an'io izay manana fanahyn'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'i Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao, koa ianao no hanapaka ny atao tranoko ary araka ny teninao no hitondranao ny oloko rehetra, ny sendra fiandrianana ihany no ahalehibe ihany ianao. Ary hoy indray Farao tamin'i Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra ao, dia nesorony Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesin'ny faharoa izy ary ny vahoaka ny antso teo alohany nanao hoe mandoale ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Ary koa i Farao tamin'ny Josefa, izao ny Farao, ary raha tsy tseninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony
eto amin'ny tany Egipta rehetra, ary nataony Farao hoe Zafenata-Panea no anaran'i Josepha, dia nomeny azy Asenata, zanaka vaviny Potifera, mpisorona tao hono ho vadiny. Ary Josepha nandeha nitety ny tany Egipta, ary efa 10 taona Josepha raha niseho teo anatrehan'ny Farao, mpanjakan'i Egipta, dia niala teo anatrehan'ny Farao Josepha ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Amen. Mbola itoy vakiteny. Ho tohizantsika ny famakiana teny soratra masina arak'izay hitantsika amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 5 diny voalohany hatramin'ny 5. Romanina 5 diny voalohany ka hatramin'ny 5. Vakitoy izao amin'ny aran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria efa nanao marinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina izay nomenantsika no nentiny nampidinina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amen. Hofaranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara Marka 7:10 andininy 7 hatramin'ny 11. Marka 7:11 andininy 7 hatramin'ny 11. Rehefa hita dia vakiantsika eo am-pitsanganana. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mitandremo ianareo fa hatolotra amin'ny Sinedriona sy ho kapohina amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo, ka ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra dia tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, koa raha hitondra anareo hatolotra izy dia aza manay raha teo izay holazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy ianareo no miteny fa ny Fanahy Masina. Amen. Ray Masina ao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra ianao, misaotranao izay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola nanomezanao anay indray Jesosy Kristy eo izao tombonandrom-pahavelomana izao, nomenao indray izao maraim-baovao izao. Misaotra ny amin'ny teny izay omenao anay ankehitriny, koa miteneny ianao Jesosy Kristy araka ny fombanao, ny mpanomponao izay hitory ny teninao Jesosy Kristy izay fanotendrenao, hitondra izany teninao izany, dia mangataka ny herin'ny fanahinao masina izay Jesosy, hirotsaka ao anatiny, ilaza ny sitraponao Jesosy Kristy. Ary ireo mpiaino izay miaino koa Jesosy Kristy, dia ny fanahinao masina ny hiasa ao am-poniny tsirairay, mba tena ho tanylonaka ny rinin'ny teninao tokoa ny fonay tsirairay avy, mba tena ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy. Amen. Mba mitoera Jesosy an-tsambonay mba ho renay lalandava ny teninao. 3:3 ny andininy 4.
manaraka ianareo. Ho aminareo izay amin'ny alalan'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Genesisy 1:7. Genesisy 1:7 milaza ny amin'ny tantaran'i Josefa. Josefa le mpanofy. Josefa le niangaran'ny rainy satria kamboty izy. Dia niangarana manokana izy sy Benjamina. Dia nialon'azy ny rahalahy. Dia nitombo ny fialonany. Farany namidiny zareo ho andevo izy. Nilazainy fa maty. Tonga tany Egypta. Dia niasa tany. Aveo nigadra satria voendrikendrika nangalatra vadin'olona. Tonga tany an-tranomaizina. Nomen'Andriamanitra vahaolana nefa izy tafakatra teny atrian'ny Farao ndray. Nilaza ny hevitry nofon'ny Farao nanome vahaolana ho an'ny Egypta. Tanatin'izany rehetra zany tamin'izy niona tamin'ny Farao, natsapan'ny Farao fa lehilahy manana ny fanan'Andriamanitra izy. Ary izay no akatsika hafa rehefa perezantsika hoe mpino manana ny fanan'Andriamanitra. Vakitsika ny Genesisy 1:7 ny 9:30. Genesisy 1:7 ny 9:30 vakitsika manao hoe dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahak'io zay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ny mpanjaka mihitsy miresy lahatra. Ary za nataon'ny olona manana fanahy masina. Tsy ianao kory mirere hoe za manana fanahy masina, fa amin'ny olona ny mahatsapa ny herin'ny fanahy masina ao aminao. Ity zany mpanjaka mihitsy ny nahatsapa. Ahita olo-kafa ve tsika fa io olona io izy manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Ny vokatry ny fanahy masina tao amin'ny Josefa io no akatsika afatra ifampirezatsika. Ahoana moa no atsapan'ny Farao fa manana fanahy masina i Josefa? Ary inona nataon'ny Farao rehefa hitany fa manana fanahy masina io andevolavy any Egypta avy any tany Kanana io? Ny zavatra voalohany ny fanahy masina dia mampahazo fahalalana sy fahendrena. Mahazo fahalalana sy fahendrena amin'ny olona manana ny fanan'Andriamanitra. Vakitsika eny 9:7 ary io koa Farao tamin'ny Josefa. Satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Tsapan'ny Farao ao anatiny ao, fa Andriamanitra dia mampafantatra zavamisy ny olona manana ny fanahy. I Josefa tsy vitany hoe nilaza ny nofon'ny Farao nanome ny dikany, fa mbola nanome vahaolana. Ina moa nofon'ny Farao izy tsika nampianarina amin'ny sekoly alahady? Omby 7 matavy 7 mahi, salombary 7 mavesatra 7 maeva. Manambara fahavanonana anatin'ny 7 taona. Taona zina dia manambara mosary anatin'ny 7 taona. Sady nanazava izany Josefa no nanome vahaolana anatin'ny 7 taona angony daholo ny vokatra rehetra. Izay le olona manana fahalalana sy fahendrena. Ny fahendreny Josefa efa hita tany aloha io tamin'izy andevon'ny Potifara, izay olona mitandapa manan-kaja. Nikôtikôty azy ny vadin'le Potifara, nanaiky isa tsy nanaiky, naleo ny gadra. Ny fahendreny efa hita tao an-tranomaizina, raha niaraka tamin'le mpitondra mofon'ny Farao sy ny mpitondra kapoakan'ny Farao izy. Ary fahendreny io ny tantarain'le mpitondra kapoakan'ny Farao rehefa tafaverina izy. Ny anankiray mo maty, ny anankiray tafaverina tamin'ny asany. Tsy vitan'izany koa fa tsapan'ny Farao fa olona mahay mitondra olona io. Satria tanan-tranomaizina nge i Josefa lasa sefony gadra tanan-tranomaizina. Ampianarina zany amin'ny sekoly alahady. Satria izay rehetra andehanany dia hitokisa amin'ny olona izy. Izay le fahendrena sy fahalalana. Betsaka manko ny olona manam-pahaizana fa tsy endry. Ary izay mahatonga tsy fandrosoana amin'ny firenena. Savant fo daholy ny ankanarony manam-pahaizana fa tsy hitatenenanao ninninna.
fa ny olona manana fanamasina dia manana fahalalana sy fahendrena. Itokisana amin'ny zavatra rehetra, ianao mihitsy ho farao ny anapaka ny tranoko araka ny teninao dia hitondranao ny olona rehetra. Ny olona manana fahendrena amin'ny fanamasina koa afaka manaja ny lehibe, ary izay koa Loisa. Farao tsy natahotra mihitsy hoe raha ataoko deuxième homme i Josefa dia hanongana. Ianao no manapaka ny zavatra rehetra satria ianao mahalala. Seza fiandranana ihany no alehibe anoy ianao. Fantatra amin'ny olona itokisana, manam-pahalalana sy fahendrena. Ary izay nitsapa ny farao tao amin'ny i Josefa. Aza adinoina fa Josefa ne andevo ary hafa firenena gadra, fa le Fanahy Masina tao aminy nitsapa ny farao fa endryo manana fahalalana. Ny zavatra faharoa omena ny Fanahy Masina antsika rehefa manana ny Fanahy Masina antsika mino, ny voalohany fahalalana sy fahendrena, fa ny faharoa andraikitra sy fahefana. Andraikitra sy fahefana. Ny olona manana Fanahy Masina dia olona miasa fa tsy hoe mahay fotsiny dia izay na manam-pahalalana. Taksa koa ny tenin'Andriamanitra dia teny natao hiasana fa tsy hoe tsy anjery toko sy amdininy atao tsy anjery fotsiny fa hiainana. Nahazo fanendrena izy, nahazo andraikitra izy. Tsy moro izany ho izy tsika teo satria efa misy olona maro be nge minisitra tao amin'ny farao e. Izy andevo izay tsy fantatr'olona, izany natao herin'ny Fanahy Masina. Andriamanitra mametraka ianao amin'ny toerana na dia tsy netretin'ny olona ary. Dingana firy vao tonga amin'izany deuxième homme na premier ministre izany. Fa noho ny fahatsapan'ny farao hoe misy fanan'Andriamanitra ao. Vitany io asa io. Nesoron'ny farao ny peratra. Ny peratra dia manambara andraikitra fahefana, fahamboniana, ny peratra. Dia nomeny fitafiana izy. Ny fitafiana, ny volamena, ny soavaly, ny kalesy dia manambara zany fisandratana izany. Kalesa faharoa ny farao. Zay lazantsika hoe deuxième homme izy amin'ny protocole. Le faharoa amin'ny protocole zany nomena azy. Ary zavatra tsy moro zany. Ary zay le andraikitra. Ary ny olona manana Fanahy Masina dia tsy matahotra andraikitra omena azy. Hoe zany andevo avy any Kanana, tsy nandia fianarana lavitra be satria ny Egyptianina efa nianatra hatramin'ny androny talohan'ny Mosesy efa nahay zany karazana matematika zany amin'ny Egyptianina. Olona manam-pahaizan'ireo ary nanjaka tamin'izany fotoana. Fahefana kosa satria ny olona rehetra nasena nandohalika teo anatrehany. Ary tsy misy olona afaka mandika ny tenin'i Josefa afa-tsy ny mpanjaka ihany. Nomena anarana vaovao izy, Zafenata-Panea, ary nomeny vady. Izany rehetra zany milaza ny fiainan'ny mino zany ry havana. Rehefa manana Fanahy Masina ianao tsy mipetra-potsiny rehefa omeny fahalalana sy fahendrena fa omeny andraikitra, omeny fahefana. Amin'ny toerana misy ianao io fahefana sy andraikitra io. Raha mampianatra ianao, raha miasa ianao, raha mivarotra ianao, ninina io andraikitra io dia avy amin'ny Fanahy Masina fa tsy tonga ho azy aminao. Ary zany mahatonga amin'ny olona kristianina dia tsy manao asa ala safay satria asan'Andriamanitra io ataon'io. Ny olona manana Fanahy Masina dia tsy avel'Andriamanitra hipetrapetra. Na asa ao anatin'ny fiangonana, na asa anatin'ny fiarahamonina, avy amin'ny Andriamanitra daholo io. Ary izay nitsapan'ny farao, manana ny Fanahy Masina ity olona ity. Ary ny olona manana Fanahy Masina omena anaram-baovao lasa hoe kristianina, omena andraikitra, omena tokantrano, fa tsy olona mandeha fahatany koa, fa manana tokantrano ahina, karakaraina ary manana fiarahamonina ho asoavina. Izany taratry ny olona manana Fanahy Masina. Ary nandeha tokoa Josefa mitety ny tany rehetra. Ny taonan'i Josefa moa firy ho izy 30 taona. Zany koa nafantarantsika hoe tsy mandeha mitaona io. Na ny fianarana ny ratoviny io n'aiza misy ianao. Dia Andriamanitra nanome fanahy, dia manomenao fahalana sy fahendrena ary manomenao andraikitra sy fahefana. Zany ny hita taratra ao amin'ny marika 7:12 teo. Na dia amin'ny fotoana sarotra ara ho Jesosy,
atolotry ny lokapohiny ianareo amin'ny sinedrony ianareo tsy maintsy torina ny filazantsara satria izay no nanirany fanahy masina. Asan'ny apôstôly 7:10 tokano aby Barnabasy Saoly anao ny asany antsoko azy torina filazantsara izany. Aza mieritreritra zay teneninao izy fa omeny fanahy masina zany. Marika 7:11 vakitsika. Ko raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manahy raha teo izay olazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany ory zany no lazainareo. Fa tsy anareo no iteny fa ny fanahy masina. Na amin'ny fotoana tery tahaka amin'ny fotoana sarotra aza mieritreritra zay lazaina fa omeny fanahy masina anao satria meny fahalalana sy fahendrena zay tsy azon'olona resena ianao. Dia ny fanahy masina no aminao no mampiteny anao. Ary fanahy masina iny lazainy Paoly apôstôly fa mitondra ny fitiavan'Andriamanitra ka mahatonga antsika ho tian'Andriamanitra. Romanina 5:5. Romanina 5:5. Vakitsika. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay omenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Rehefa tonga amintsika zany fanahy masina io, itsika tia an'Andriamanitra, Andriamanitra tia antsika. Ka na dia fahoriana ary Paoly apôstôly dia mahatonga fanantenana, mahatonga faharetana, mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra ny fahoriana rehefa ao anapitsika ny fitavan'Andriamanitra izay entin'ny fanahy masina. Amin'izao andron'io izao ary ry havana, meteza ianao tahaka ny Josefa nomena zany fanahy masina zany. Mety matsiaro rery ianao mitokantrano, mety matsiaro rery ianao any velany anampitan-dranomasina tahaka ny Josefa any amin'ny tany Egypta, babo resy tosika nomena ny fanahy masina tamin'ny batisa. Raiso ny fahalalana sy ny fahendrena avy amin'Andriamanitra zao no mijoro amin'ny asanao, amin'ny fianaranao, amin'izay rehetra olana atrehinao, omeny zany fahalalana sy fahendrena zany ianao. Ary omeny andraikitra sy fahefana. Ka anapaka amin'ny zavatra rehetra, hogaka amin'ny olona, amin'ny fanapahan-kevitra raisinao, dia fanapahan-kevitra mahasoa anao sy mahasoa ny hafa, fa tsy anao tao foana ianao miaraka amin'ny fanahy masina, fa manome anao andraikitra sy fahefana. Andraikitra sy fahefana itezanao ny ankonanao, itezanao ny fiarahamonina, anapahanao eo amin'ny asanao, dia ankatohanao ny olona, fa tsapa amin'ny olona ny fanahy masina aminao. Tianao kory midera-tena, fa raha tena miara-miasa amin'ny fanahy masina ao, miantraika ho azy amin'ny olona, eto ny faratapona amin'ny fitondrana no nahatsapa fa io andevo-lahy migadra io manana fanahy masina. Sady andevo, sady gadra, nefa ny mpanjaka mihitsy nahatsapa izany herin'ny fanahy masina ho amin'izany. Kaoka ngataka mandrakariva izany herin'ny fanahy masina izany, fa ho tsapan'ny olona manodidina anao izany herin'ny fanahy masina aminao izany. Ary aza vela raha tsy tsapan'ny olona izany, fa hoe hafa mihitsy ianao satria manana ny fanahin'Andriamanitra ho aminao neny fanahy. Amen. Tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika ry havana, ndesika ifona hanaraka izao vavaka izao. Tompo, tsapan'ny farao mpanjaka ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Josefa. Moa ve mba tsapan'ny olona manodidina anay ny fanahy masina aminay? Tsapan'ny zanakay ve? Tsapan'ny ray aman-dreninay ve? Tsapan'ny rahalahinay na bavinay? Tsapan'ny fiarahamonina ve fa manana fanahy masina izay? Olon'Andriamanitra izay, ndrisy tompo menatra izay, fa to tsiratsiray amin'ny olona, to tsirarahin'ny olona kory. Kely dia kely ny asan'ny fanahy masina ao anatinay, mamindrafo aminay. Milaza koa ny teninao fa ny fanahy masina dia manome fahalalana sy fahendrena, ndrisy tompo. Sady tsy manampahalalana sy fahendrena izay matetika. Hita fa olona manao tao foana, tsy mahay manapa-kevitra, ary tsy mahay manolo-tsaina, mamindrafo aminay, mamelan-keloka. Milaza koa ny teninao fa manana andraikitra sy fahefana amin'ny olona manana ny fanan'Andriamanitra.
to tsy hitanay be ihany zay fahifananananay, to tsisy mankatoy zay raha miteny, tsy misy manaraka zay raha manoro hevitra, ary ny andraikitra omenanay to tsy vitanay. Adininay koa fa avy aminao ny asanay ny andraikitra tozominay, na maray am-pianakaviana, na mahazanaka, na maharay aman-dreny, na mampiasa na mpampiasa, andraikitra avy aminao daholo ireny asa ireny. Mamindrafo aminay satria nizara fa manao zay amin'izany, mamelan-kelokay. Betsaka koa tsy mantanteraka anay na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao. Sasao madio zay fa-keloka ary diovy ny fonay ampahotany, fa noho ny aminaran'ny Kristy irery aminy no anandratanay vavaka. Amen. Nira fa 7:7 ny andinin'ny voalohany faharoa fahatelo no ataontsika ho toy ny fifonana.
ho antsika zay mibebaka marina tokoa andeha tsika hitsangana ireny teny soa mahafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly masina, ary amin'izany dia tsy misy fanemeloana ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fananainana afaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatisana. Koa dia Kristy ilay tsy nanala ota dia nataon'Andriamanitra ota ho famonjenantsika, ary ny zanany dia naka ny endriky ny nofo mba hanameloka ny ota atao anatin'ny nofo, mba ho tanteraka ho fahamarinana ao amin'Andriamanitra isika, satria tsy mandeha araka ny nofo fa mandeha araka ny fanahy. Noho izany ary havana dia voavela sy voafafa koa ny fahotanareo noho ny anaran'ny Kristy Tompo, koa samyamideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny heriny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ideran'ny Tompo isika amin'ny hira fahavala amin'ny 750 nandenin'ny voalohany faharoa fahatelo.
mivavaka isika. Tompo misaotra anao izay ny famelan-keloka ny raisinay. Misaotra anao izay ry Fanahy Masina satria namindra fo taminay ianao. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy nandatsaka ny ranao ianao ka manan-kira aminay izany. Misaotra anao izay ry Andriamanitra satria nanolotra ny zanakao ianao mba ho avitra isolo anay ka navelanao eloka izay ankehitriny. Koa misaotra tompony amin'izany famelan-keloka izany. Meo anay mandrakariva ny fananao tompo. Hanome anay fahalana sy fahendrena ka andehananay mba tena olona manam-pahalalana sy fahendrena izay amin'ny toerana rehetra lehanay. Mba olona manandraiky sy fahefana avy amin'ny Fanahy Masina izay ka hitoro ny filazantsaranao. Tsy hatahotra ny fanenjehana, tsy orooro noho ny tahotra noho ny alina amin'ny aretina sy zavatra maro samihafa toy izany. Koa mivavaka ho anao izay aminao izay tompo, mba ny fahazavahnao izay ka tarihinao izay mpiandry tsara izay. Ianao ny mpiandry anay tompo, koa amin'ny lalina rehetra iarahanay mizotra aminao ankehitriny dia tsy hatahotra izay. Vavaka izay ho an'ireo izay miasa, arovy amin'ny ratsy, omey fahavokarana, ka nandraikitra sy fahefana nomenao azy ireo tsirairay avy, dia atsapa amin'ny olona fa olona manana Fanahy Masina izy ireo. Vavaka izay ho an'ireo marary, ianao nikasika azy ireo, anasitrana ny mehery ny fanafody ampiasaina no revitra amin'ny mpitsabo, anamafy ny finoana. Ho an'izay azo pahoriana, me mifanany fampiononana izy ireo, ka hitraka sy olona ka hibanjina anao. Izay mianatra, omeo an'izany fahalalana fahendrena izany, ampiasany ny fahaizany ny zavatra rehetra, me fitapidiana. Ireo izay mbola tsy afaka mamonjy toeram-pianarana, no Andriamanitra koa hanokatra ny sainy, hamaky boky, mba hamaky ny lesiny efa any aminy, fa tsy hipetra-potsiny satria manana ny fanahy. Ao no manana olana maro samihafa, no Andriamanitra hitatana azy ireo. Tsaronay ny anamponja, ny gadra tahaka amin'ny Josefa, tsaronay ny tsy manan-koamina, tsaronay ny izay rehetra loza voajanahary miantraika aminay, na ny valala, na ny avandra, na ny aimintany, na ny orambe mikijana amin'ny toerana sasany. Zany rehetra zany ho arovanao ny olonao. Ka ianao Andriamanitra mahay manome moatra no izay angatanay, no hanome ny tsirairay avy valim-bavaka. Ka mitokantrano tsirairay izay manaraka zao fanompoam-pivavahana zao, isam-batan'olana, tambatan'olona tsy ataonao diso anjara amin'ny fahasoavanao. No ny aminaran'i Kristy, levela sy manjaka miaraka aminao amin'ny Fanahy Masina amin'ny taona rehetra mandrakizay no angatanay izany. Amen. Ijoro vavolombelona amin'ny fanekem-pinoana tsika riava, ka ny fanekem-pinoana larina faharoa na ny fanekem-pinoana mikeana no hovetesitsika. Isika min'Andriamanitra iray raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahatokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohany izao zavatra rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana zao tontolo izao, noho ny amin'ny tsikolombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataon'ny Fanahy Masina nofo avy tamina Virjina, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanampahany Ponto Pilato izy, maty izy ka nalevona, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ao an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanan'ny ray, avy amin'ny havian'ny ray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny Fanahy Masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminana. Isika mino ny fiangonana iray masina, niorina amin'ny fanambarany apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena amin'ny fitsangana amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ianareo. Misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'izao fanompoam-pivavahana izao, aza tonona ny rojom-bavakantsika amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny maraina, amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 ny hariva. Ny maraim-baovao ny talata sy zoma amin'ny 9, ary aza tonona fa ny katekomena dia mianatra isaky ny zoma amin'ny 4. Misaotra ny tompontsika amin'ireo izay mampita vaovao maro samihafa izay isaorana amin'ny tompo, ao ny fampitonana amin'ny bavaka tany amin'ny mpitandrina. Hitsangana isika marina izao fotoana izao,
fito amby roapolo amin'ny eninjato ny andininy voalohany sy ny faharoa ny alohan'ny tsodrano ny andininy fahatelo arian'ny tsodrano fito amby roapolo amin'ny eninjato ny andininy voalohany sy ny faharoa alohan'ny tsodrano Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitry ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka ka hiaro ny fananareo izy, hiaro ny ainareo izy, hiaro ny ankonanareo izy tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ny masoandro tsy haninanareo amin'ny antoandro, ny volana tsy hakasika areo amin'ny alina. Hiazakazika ireo tsy sasatra, elatry ny akaranareo tahaka ny voromahery, andeha nareo tsy ho reraka. Ka ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Ny andininy fahatelo. Petraka hivavaka mangina isika. Fa ny fanahany miara milaza amin'ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fa tsy men'Andriamanitra fanahy isika fa fanahy mahery sy fahonona antena ary fitiavana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.